ny fifidianana zay kasainao atao kasainao atao zay amin'ny taona 20 izy mbola tsy misy daty moa am'izao zay manano gène zany fa makany amin'ny crise politique itsika makany amin'ny fitanana raha amin'izao zava-misy zao tsy misy fandaminana ao anatiny ny fifidianana zay entetina atao amin'ny taona 20 zany dia entina maro-toerana fitondrana zay ny antoko sy ny fifidianana maro-toerana ny fitondrana lany ara-dalàna sy ara-drarina ary eken'ny mpifananana ny vokatra ao anatin'ny fitoniana sy filaminana antoka iray eken'ny valim-pifidianana tsy fiandaniam-pikarakara sy androm-panjakana mamokatra ny vokatra ofisialy raha ny zava-misy ankehitriny nefa nodiniana dia tsy azo hitovirana ny tsy fanekena ny vokatra ka mety hiteraka korotana sy fisavorotahana mba herovaika eto amin'ny tany sy ny firenena manontanytsika fa inona ny antony zany fomba fijerin'ny gène zany dia hoe tsy misy itsony hifampitokisana eto amin'ity tanytsika ity na eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny zany zay manana ny fahefan'ny fitondrana tsy mitondra makany amin'ny fitoniana demokratika manidiny raha-pahefana rehetra mampiasa ny fahefam-panjakana ary mikatsaka ny olany hatrany eo amin'ny fifidianana zay ho avy tsy matoko koa ny vahoaka ny rafi-pitsarana satria hitantaratra ny tsy fisiny ny faleovan-tenany sy ny fiarovana ny marina ny faniriana amin'ny valim-pifidianana ho avy dia tena vokatra ho tsy misy osoka maneho zany ankehitriny ny fitsaram-bahoaka mahazo laka zay midika fametrahana fiarovan-tena eo anivon'ny fiarahamonina io le autodéfense villageoise ataon'ny vahoaka amin'izao satria rehefa tsisy tsony fampitokisana anatin'ny rafi-pitsarana zany ny vahoaka tsy matoko ireo olona akaiky ny fitondrana izay tsy maty manota sy manapatra fahefana zany dia azo tarafina amin'ny fananana renina tsy mampifototra etsy sy eroa tsy atokisana ihany koa ny mpitandro filaminana zay manana mitady-getra ao fiovana vahoaka fa toa tsy hita fa lasa mpiaro mitondra mangeja ny fahefana vokatra zany sahiratsaina ny olona raha hiteny fa daroka sy fisamborana no setriny zany toy ny tany soamamanina tsy matoky ihany koa ny ACC manoloana hoe vidy sy fanapana ny raisina miteraka azy zany zay vokatra ho avy eo amin'ny fidianana zay ho resahana zany dia niainantsika tao anatin'ny taona 2021 tamin'ny Mantasoa desambra 2021 tsy matoko ny CNI rafitra miampindoha tanteraka ny vola raisam-pirenena miampindoha amin'ny fanjakana arabola zay fantatsika moa voazareo mihitsy ny laza farany teo fa sahirana mangataka ny comptabilité simplifié fa ny comptabilité publique dia sahirana ny CNI amin'ny famoaham-bola amin'ny fampalianana raha sy ny asa zay tanterana ary nililina ny fahitana ireo mpikambana ao anatin'ny CNI zay mitana toerana ambony teo amin'ny sedra politika ankehitriny tsy fahatokisana ireo mitoko politika zay vondrona rehefa nongana ny fitondrana ary ny fizarana seza ny mamaiky azy ireo tsy mahatoky amin'ny ampahany amin'ireo vondrona raisam-pirenena zay mihevitra ny malagasy ho zaza ka mila tantanana sy bakiona amin'ny lalana tokony alehany fitondrana raha-pirenena hitantarako zany tao anatin'ny feuille de route ary ankehitriny dia efa mivoaka sady miresaka hoe oka tsy asiana ny tsy anjara ny vondrona raisam-pirenena ny mamaritra hoe zay miavaka amin'ny latsaka tsy afaka amin'ny latsaka fa anjaratsika malagasy amin'ny lalàna malagasy no mamaritra zany izany hoe ankehitriny zany dia fiarahamonina anjakany tsy fampitokisana no misy eto ary pitikafy kely dia mety ampipoaka ny vanja ary zany pitikafy zany fahitana azy dia hoe fifidianana zay kasana tanterahana amin'ny taona 2020 ny gène dia mandala ny demokrasia manaiky ny tokony anaperana ireo olom-boafidy ankehitriny fepotona iasany saingy tokony hojerena miaraka ny olona sy fototr'ireo tsy fampitokisan'ireo ary rosoana amin'ny vahaolana hitambarana zay zany fomba fijeriny gène